Izy roa ireto dia saminy haiko fa mahery Andriamanitra na Keron Idealson izany na Paulo Emilio. Ny haiko izy reo fa Andriamanitra dia mahery ary mahery ihany koa ny razana. Mialohany hidirantsika amin'izay aloha dia toy ny mahazatra foana aboneny chaîne-natsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Anisan'ny olona azo lazaina mahafinaritra moa ity Keron Idealson ity satria manampahalalana izy ary manampahaizana ihany koa. Samy joro miady amin'ny tsirariny satria hitantsika ny zavatra nandalo teo ireny dia izy nijoro ary tsy menatra mijoro miaro ny olona izay heveriny fa mijoro amin'ny rariny. Mazava ho azy moa fa ilain'ny firenena ny olona toy ireto ary tena ilainy ity Madagasikara ity ny olona manampahalalana sy manampahaizana ary samy mijoro amin'ny fahamarinana izany. Nanao fanambarana mo i Keron Idealson ary nanao fanamarihana ny hoe an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ho an'Andriamanitra irery ihany koa ny dera sy laza. Mazava ho azy moa izany fa tsy ho an'olombelona ny dera sy laza ary tsy ho an'olombelona ny voninahitra fa ho an'Andriamanitra irery ihany satria izy no noheverintsika fa avo indrindra ary ny heriny dia tsy takatra ny saintsika rehetra. Nohony zany dia rariny loatra raha ho an'Andriamanitra izay ny dera sy laza sy ny voninahitra ary tamin'io ihany koa moa no nilazany Keron Idealson ny hoe tafapetraka ny tamin'ny zoma 5 aprila ny antotantaratasy firotsahana izy miraha lahofidina solombavam-bahoaka any amin'ny district Ampanihandrefana. Mazava ho azy moa fa ao anatin'ny vondrona firaisankina izy reo ary raha izany Idealson di andrarangy izay dia tsy mahagaga raha toa ka ao anatin'ny vondrona firaisankina satria hitantsika moa izy dia niaradia tamin'ny siteny tamin'ireny propagandiny filoham-pirenena ireny. Maleova malasana mo Andriamatoa Keron Idealson ary Andriamanitra hombanao indrindra hampitombo ny fitiavan-tanindrazana ao anatinao. Ary tsy adinony Idealson Keron ihany koa moa ny nanao fampitsahivana ny hoe tsy misy izay tsy voalaza ao anatin'ny baiboly ny zavatra rehetra misy eto ho izy. Naka ohatra moa izy ny amin'ny antoko sy andinina ao anatin'ny baiboly any amin'ny Mpitoroteny toko 5 no nakany izany toko sy andinina izay nakany ohatra ary mba hanaporofony fa hoe tsy misy izay tsy voalaza ao anatin'ny baiboly. Izany antoko sy andinina izany moa dia mivaky toy izao ny teny izay ao anatiny: ny mbola hitsarana ny pampahory sy ny mpamadika ny rariny ary ny mahazava-pona ny harena sy ny tokony hifaliana amin'izay omen'Andriamanitra. Izany ny soramandry eo amboniny ao anatin'izany toko sy andinina izany. Ary mivaky toy izao ny ao amin'ny andininy voalohany: raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadihana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany dia azagaga amin'izany fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony ary mbola misy ambony noho ny ireo indray aza. Izany no hafatra misoratra ao anatin'io antoko sy andinina io ary io antoko sy andinina io no navoakany Keron Idealson. Io dia nanaporofony fa tsy misy izay tsy voalaza ao anaty baiboly, nohony zany dia samy manao ny rariny isika rehetra ary samy manao izay hitsiny fa mbola ho tsarainy tantara daholo isika rehetra. Zay sy zay moa ny mikasika Keron Idealson ary efa nolazaiko teo moa dia mahaleova mahalasana ary Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny no hitantana anao indrindra hampitombo ny fitiavan-tanindrazana ao anatinao engany ho tonga amin'ny tanjona irina ary hiakatra amin'ny avondrindra. Rehefa tafiakatra any amin'ny avondrindra ihany koa moa dia mahaleova mahalasana ary ho ela velona, ho ela fanapahana, ho masina tokoa ny tanindrazana tahaka izay anompona ho azy. Rehefa iny moa ny mikasika ny Idealson Keron dia andeha ary hidirantsika ny fanambarana izay nataony Paulo Emilio ny izao maraina izao moa dia nanao fanambarana ity zoky ity, nanao fanambarana ity ray aman-dreny ity ary ity président ny sinady ity. Anisany efa niparitaka sy heno eny anelankelan-trano moa ity zavatra ity fa androany izy nanao ny fanambarana ary tena confirme tanteraka ny zavatra izay niparitaka sy zavatra izay nalaza mikasika any zokibe Paulo Emilio. Ndeha ary hidirantsika vetivety izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy.
Ny anio maraina izao moa no nilazany Paolo Emilio fa hoe mahery ny andriamantsika ary mahery ihany koa ny razantsika, masina ny tanitsika, masina ihany koa ny vahoaka malagasy ary noho ny farany dia masina ny tanindrazana. Koa satria naona no ilazako an'izany, koa satria vonona ny taratasy rehetra hirotsahana ho fidina ho solombavam-bahoaka eto amin'ny boriborintany voalohany tana 1 na premier arrondissement amin'ny maha kandida mahaleo tena Paolo Emilio izay tsy miamboha didy. Ary anisan'ny fanamarihana izay nataony sy ny hafatra izay nomeny ihany koa moa ny hoe nisy ireo nangataka fiarah-miasa ary marobe ireo resaka aely etsero fa azy ireo ny azy fa isika dia mandeha manokana na hoe indépendant. Amin'izay isika ny tompon'andraikitra amin'izay vita sy izay tsy vita ary vonona iain'ny hafa hisedra fanakianana sy ny tsikera ary hanitsy izay tsy mety amin'ny maha olombelona. Izany anisan'ny fanamarihana sy fanambarana izay nataony raha namoaka ity publication izy ity ny anio maraina izao. Teo koa moa no nilazany fa hoe manampahavalo isika, fa kosa tsy manampahavalo isika ary tian'ny malagasy rehetra fa ireo lalàna landaty tsy mifanaraka amin'izay zava-misy eto Madagasikara sy tsy mahavoahary ny malagasy eto amin'ny taniny ny fahantrana ny olana rehetra mianjady amin'ny vahoaka malagasy no fahavalontsika. Izany no antony ilazako hoe manampahavalo isika satria ireo fahantrana ny fahavalontsika fa kosa ny amin'ny olona dia tsy manampahavalo velively isika. Izany anisan'ny fanamarihana faharoa izay nambarany Ravantany vao namoaka ity resaka ity ny tenany. Ny faramparany ihany koa moa ny nilazany fa hoe miantso ny herivelona rehetra izay vonona hifanometanana ary vonona hiova sy hanova satria vahoaka sy ny tanindrazana ny resaketo fa kosa na de eo aza izay fiantsona izay tsy mandray mpiatsara velatsihy isika ary tsy mandray ny tia tena ihany koa, tsy mandray ny mpankahala ny hafa ary tsy mandray ny mieritreritra hanao ratsy sy hambotry olona satria adidy sy ady masina no hiatrehana eto amin'ny firenena. Izany anisan'ny fanambarana faramparany izay nataony rehefa namoaka ity fanambarana ity izy. Tsara ho marihina moa fa anio alatsinainy fahavalo avril 2024 amin'ny 2:30 eny amin'ny Oveka tana 1 Isotro ny fotoana koa dia miantso anireo namana sy tapaka izay vonona hanatrika izany andro lehibe izany i Andriamatoa Paolo Emilio, tsy mialonjafy isika ho izy ary tsy miamboa didy, indrindra tsy manilaka andraikitra ary manao izay manandrify. Koa miantso reo rehetra, miantso reo herivelona rehetra ary miantso reo namana sy tapaka mo izy ny anio alatsinainy 20 avril 2024 amin'ny 2 sasany eny amin'ny Oveka tana 1 Isotro ny fotoana. Nohony zany dia tongava isika rehetra satria adidy masina ity fa na de eo aza izany dia tsy mandray ny mpiatsara velatsihy sy ny mpambotry namana izy reo. Andrasantsika moa izay fotoana izay ary ho arahantsika ety ihany ny tohiny mikasika an'izay koa dia tsodrany sahady omeko ianao Zokibe Paolo Emilio mahaleova mahalasana ho ela velona ary indrindra ho tojo ny tanjona irinao ianao. Rehefa tratra ny tanjona irina moa dia mahaleova mahalasana ary ho ela velona, ho ela fanapahana. Andriamanitra manankarim-pahasoavana ny no hampitony fitiavan-tanindrazana ao anatinao. Zay koa ny mikasika an'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana heram-poeran-tsaina ianareo navita ny hainy ny video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa apetraka atsika hatreo ny resaka tsy atao lava akory hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay izaho kosa hody fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Bye bye daholo.